Mbola amizay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia notanterahin'ny Omaly Tolakandro tao amin'ny kianjanandrady Ambavatoukana ny famaran'ny tournoi communal taranja baolina kitra ny arahana tamin'ny groupe Bertin izay tarihin'ny lohan'i Madagasikara Bertin Randriamiaingo ny namana Jacquino Rakotomanana andreo mitaritra izay vaovao izay. Rehefa naembotra nandritra ny herinandro vitsivitsy dia totosany avokoa ny famaranana amin'ny baolina kitra ho an'olona 7 ny karakarain'ny commune Ambavatoukana ary notoanan'ny groupe Bertin izay tarihan'ny lohan'i Madagasikara Bertin Randriamiaingo teny amin'ny kianjanandrady. Nandritra ity fitaom-pamarana ity moa dia samy laza amin'ny mazava-dehibe ny fanomezana sehatra ivelaran'ny tanora eny Atsimon-drano amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny ben'ny tanàna Bruno Ratianarivo sy ny sénateur Bertin Randriamiaingo. Zay resaka zay moa zany arak'le tenenina teo ben'ny tanàna moa zany ben'ny tanàna Ambavatoukana azonareo zay tsy misy eritseritsy hafa antsika fa filalaovana fitazem-batana ary ny zavatra zay atao dia ataoko hoe fialam-boly amin'ny mpiarabelona amintsika ty amin'ny faritra manodidina. Zay zany tena targetatsika atao anatin'ny ataoko hoe fampilalaovana anareo nandritra zay fotoana lavalava kely zay. Marina hoe isaoranareo mpikarakara zay miaraka ao anatin'ny ben'ny tanàna, isaorana ihany koa ny mpandray anjara zay ataoko hoe nanle fiandrasana ny liga hatramin'izay ka azo androany vao natao le final. Isaorana ihany koa ny arbitre zany zay hitatana ny lalao fa zay ny teneninay hoe le tika zany groupe Bertin dia eo anivonareo foana ary isaorako lehibe dia lehibe reo mpikarakara satria nisy teny natao tamin'ny fotoana any tamin'ny herintaona angamizay fanatsarana ny terrain ity mba ho maromarony rano kokoa dia zay ny teneniko hoe vita izy zao dia tonga ndray final nareo dia manova lalao madio nareo ary amin'izay mba atao hoe fahafinaretan'ireo mpijery anareo reo zay ny teny farany sodrano omena anareo maka sitraka andrindra sotra anareo mpandray anjara. Ny aloha ifamaranan'io teny Ambavatoukana io dia nanolotra fitaovana sy fanamina ho an'ny fikambanana masaky mepita teny Tanjombato ny groupe Bertin. Ny fikambanana masaky mepita dia maneho fisaorana etona any Andriamatoa Randriamiaingo Bertin izay sénateur aty amin'ny faritra Atsimon-drano. Izao dia manam-pirofo ny fiarahany miasa aminay hatrany ary mitohy fa tsy tapatapaka ny fampitaovana fanomezana survêtement anay mpikarakara ny tournoi trophée sénateur Bertin izay ho tanterahana anatin'ny intersaison. Zany hoe anomananay aty Atsimon-drano ny saison 2018-2019 mba ahitanay vokatra tsara. Dia antitanterinay zany ny fisaorana anazy maromaro zao président ary hoe lavely eo amin'ny fitondrana ianao ary fanirinay tanteraka izany mba mijery anay tanora sy mpilalao fanatanjahantena indrindra fa ny taranja rugby zao. Ity fikambanana ity izay ahitana ireo mpitatana sy mpilalao rugby mijoro sy taiza ary anoro ny fiarahamonina misy azy amin'ny fiainana andavanandro. Eo ihany koa ny fanaovana andro masom-pokon'olona fandiovana ny faritra misy azy ho amin'ny tsy fandriampahalemana. Dia toy izay indray toko lasy tokovavy ny masaka azo natolotra tato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny matv tamin'ity alina ity. Isaorana isika teny tokantrano tany naritra anjery hatramin'ny farany mamy fotoananao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny matv ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.